tsinjony sahirana izy amin'ny fizarazarana ilay satria mety ho maro ny olona tsy mahazaka ny tonga dia hividy ny 9 kilo feno. Mba ahafahan'ny olona na tsy ambony fidiram-bola misitraka ny tolotra misy ety amin'ny station service, izay mahatonga angalana namolavola nyity tolotra gazinaka ty miaraka amin'ny orinasa Vitogaz. Ny antony moa dia mba ahafahana manamora ny fividianana ny gaz mba mifanaraka amin'ny famividin'ny tsirairay. Tolotra anankiray izy io nataontsika mba iarovana indrindrindrindra amin'ny fahamaizan'ny tontolo iainana, fanombanan'ny tontolo iainana ankehitriny. Rehefa hividy ilay tolotra ianareo dia mitondra ny tavoahangina gaz avy any an-tranonareo dia manantona ety amin'ny station Galana. Ny vidiny dia manomboka amin'ny 3,000 ariary mandrapatonga ny 2,000 ariary. Fitsinjana solika 7 raha Madagasikara misy ny gazinaka, 3 any Majunga dia 4 eto Antananarivo. Eto Talatamaty moa misy atsika amin'izao fotoana izao eny 67 hectare eny Sabotsinamena ary station Galana Andrefanambojanahary. Ny tolotra amin'izao fiandohany izao dia ho an'ny bouteille Vitogaz 9 kilo aloha ny afaka hividianana amin'ny atsinjarany, fa afaka herinandro vitsivitsy dia hosokafana ihany koa ho an'ny bouteille Galana Gaz 4 kilo. Ny fampiasana azy dia tsy misy atahorana. Ny fampiasana azy dia tavoahangy efa voafantina daholo ny tavoahangy rehetrarehetra avoaka sy misy ampiasaina amin'io tolotra io. Ny ankoatran'izay dia rehefa mitondra ny tavoahangy avy any an-tranonareo nareo dia mandalo fantina aloha izy tonga eto amin'ny station izay mivarotra ny gazinaka, fantenana tsara, testena tsara ilay izy izay vao miditra amin'ny famenona ny lanja tianareo hovidiana ianareo. Tena manamora dia mety amiko, mino fa mety ho an'ny rehetra koa.